Amin'ny kafaliana tranoray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiran'ny tokantranonao mijoalahady fa 2020 ny volana may izao atao anatin'ny fandarana mahery atolotratsika isa-tokantrano ary ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ara-paina ihany koa ireo renim-pianakaviana rehetra mpitry fanatanjahantena mpanao fanatanjahantena manaraka ny fandarana mahery amin'ny ity alina ity satria dia andro maneran-tany izay ankalazain'ny rehetra ny andro androany natokana ho an'ny izay fetiny reny izay hiditra avy hatrany eny akianja isika taranja baolina lavalava ny antsika manomboka izay satria nandray lalao resem-pirenentsika tamin'ity faran'ny herinandro ity fidina ny tompon-dakan'ny ranomasimbe indiana izany ho an'ny ekipa tompon-daka ny nandrombaka ny amboara ny FTM Manjakaray tamin'ity fanana ity rehefa nandresy ny ekipa ny Saint-Paul tompon-daka ny Nosy La Réunion tamin'ny isa 4-5 Ostra ho tompon-daka ny ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka ny FTM Manjakaray rehefa nanesy ny ekipa ny Saint-Paul tompon-daka ny Nosy La Réunion tetsy amin'ny kianja Maki io tolakandro io. Resin'ny FTM tamin'ny isa mazava 4-5 ny Saint-Paul. Raha ny hery dalao tamin'ny ankapobeny dia nentiny Dakar tamin'ny hazakazaka ny lalao ka tsy araky ny Saint-Paul azy. Ny sesisesy ny baolina maty nentin-tanina izay netokoiny ireo 9 teo amin'ny fidirana voalohany. Tao anatin'izay fidirana voalohany izay dia baolina nentin-tanana natokana no matin'ny Saint-Paul azy ka netokoin'izy ireo 7 ny isa teny amin'ny Solaitrabe izay nentin'ny Rotota ny ala sasatra ihany koa izy io. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny Saint-Paul hatrany amin'ny minitra 5 ny lalaovana kanefa tsy nentina ahafaty baolina mihitsy. Ny FTM kosa tetsy ankilan'izay saika nanohana sy niary fotsiny ka tsy nahazo baolina mihitsy ka tsy afaka nandrafitra fanafihana. Tany amin'ny minitra 30 ny fidirana faharoa vao hita ho reraka ny Saint-Paul ka dia mora foana ho an'ny FTM no nanatitra baolina nentin-tanana ka ny ampy 7 ny isany dia lasa 4-20. Folo kosa ho an'ny Saint-Paul raha ny ampy 3 ny isany teo amin'izay fidirana faharoa izay. 5 minitra sisa ilalaovana mbola nanindry mafy ny Saint-Paul ary tsy nanaiky izy ireo raha tsy nanena ny elanelana ny isa teny amin'ny Solaitrabe 4-20. Io ny isa farany nisarahana mbola nahatonga baolina nentin-tanana mantsy ny Saint-Paul atao anatin'izay 10 minitra farany izay. Nety ny lalaon'ny Manjakaray tamin'ity androany ity na teo amin'ny famafihana izany na teo amin'ny fiarovan-tena. Tsy nanana afa-tsy lalao tokana kosa ny Saint-Paul dia nitosika be tao anaty ava izay saika rava ny vodilaran'ny FTM hatrany. Teo amin'ny fionana izay nikatrohan'ny ekipan'ny Boeny sy zareo Mayotte kosa indray dia lavon'ny Maoré tamin'ny isa 34 ny ekipan'ny Boeny. Mbola tafiditra ao anatin'ny lalao fedina ny amboara ty amin'ny ranomasimbe indiana ihany izany rehetra izany fa ho an'ny Scats Division voalohany elite.